Tsy teo namaly amin'izay fantaniana zay ary tsy teo nanao commentaire tamin'io fahafatesany fombavam-bahoaka zoky rahalahy zay anisan'ny olona tena nanakaiky indrindra momba ny fahafatesany ambarako amitsika gazety ambarako amitsika vahoaka malagasy ny lehilahy pasteur zay nanao ny fanambarana dia pasteur Pandainga izy. Tsy haiko maha pasteur azy aforany tena zany i zoky zazaka zany izy nanatrika fivoriana Pandainga zany tsy nanatrika fivoriana ary zasy tendra ny nasolo haiko mihitsy no niarany sakafo amin'ny farany ary rehefa hody izy dia niantso ny tomobilin'ny zanzaka voatoraka tamin'izay niditra tao anatin'ny vaky zany ny radio ny tomobilin'ny zanzaka dia niteny amin'izay tompolahy tamin'izay fotoana izay aza hoentinareo aty hatramin'ny présidencité le tomobile fa aleo haterina zay tenenako amin'ny pasteur io rehefa manana zavatra ho lazaina pasteur tokony direct izy milaza ny vahoaka malagasy fa tsy ampiasaina ny fahafatesany zoky zanzaka ahafahanao maneho resaka politika raha zay izy any démissionnao tsy pasteur satria lasa Pandainga anao pasteur raha miteny zavatra tsy fantatrao akory ka tsy mety amin'ny vahoaka zay hoentinao tsy ny zavatra zay fa izy te hiditra politika dia ampiasainy fahafatesany zoky be zanzaka teo any no teny zoky be zanzaka andao fa ty misy tomobile afaka mandeha anao amin'ny tomobile raha ny tomobile fombavam-bahoaka fakana fa izy mihitsy sy nanaiky hoe aleo andeha moto zaty sy nanaiky anao mandeha tomobile zay mampandaina an'le pasteur zavatra tsy haina akory fa tamin'ny fotoana io tomobile honorable zanzaka zany misy nitoraka dia vaky ny tomobile tao anaty radio tao anaty dia navelany ta zany nandeha tomobile fa aza ampiasaina hoe tomboka any amin'ny resaka objectif intérêt politique anareo ny fahafatesana ny zoky zanzaka ao Andriamanitra hitsara ny pasteur sy tsara raha izany maro teo namaly an'izay fantaniana zay ary tsy teo nanao commentaire tamin'io fahafatesany fombavam-bahoaka zoky rahalahy zay anisan'ny olona tena nanakaiky indrindra momba ny fahafatesany zany ambarako amitsika gazety ambarako amitsika vahoaka malagasy ny lehilahy pasteur zay nanao ny fanambarana eny dia pasteur Pandainga izy. Tsy haiko maha pasteur azy ahafahany miteny an'izany zavatra zany i zoky zanzaka zany izy nanatrika fivoriana Pandainga zany tsy nanatrika fivoriana zany ary zasy tendra ny nasolo ny haiko mihitsy no niarany sakafo amin'ny farany ary rehefa hody izy dia niantso ny tomobilin'ny zanzaka voatoraka tamin'izay niditra tao anatin'ny vaky zany ny radio ny tomobilin'ny zanzaka dia niteny amin'izay tompolahy tamin'izay fotoana izay hoe aza hoentinareo aty hatramin'ny présidencité le tomobile fa aleo haterina zay tenenako amin'ny pasteur io hoe rehefa manana zavatra ho lazaina pasteur tokony direct izy milaza ny vahoaka malagasy fa tsy ampiasaina ny fahafatesany zoky zanzaka ahafahanao maneho resaka politika raha zay izy any démissionnao tsy pasteur satria lasa Pandainga anao pasteur raha miteny zavatra tsy fantatrao akory ka tsy mety amin'ny vahoaka zay hoentinao tsy zavatra zay fa izy te hiditra politika dia ampiasainy fahafatesany zoky be zanzaka teo any no tena ny zoky be zanzaka andao fa ty misy tomobile afaka mandeha anao amin'io tomobile raha ny tomobilin'ny solombavam-bahoaka fakana fa izy mihitsy ny tsy nanaiky hoe aleo andeha moto zaty sy nanaiky anao no mandeha tomobile zay mampandainga an'le pasteur zavatra tsy haina akory fa tamin'io fotoana io tomobilin'ny honorable zanzaka zany misy nitoraka
dia vaky le tômôbily tao anaty radio tao anaty dia navelany tany dia zany nanome tômôbily fa aza ampiasaina retokoka any amin'ny resaka objectif intérêt politique anareo ny fahafatesana ny zoky zanzaka ao Andriamanitra hitsara ny pasteur sy hitsara raha izany maro ray vozatriany ny fampanaovana Antananarivo ny raharaha fikasana no hetsika fanakorontanana sy fanonganam-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena. Isan'ny voaroroy amin'izany raharaha izany andriamatoa isany rakotony aina Iva Maurice izay fantatra amin'ny anarana hoe Iva Mo sy Rabary Andrianiana Paul izay fantatra amin'ny anarana hoe Paul Rabary sy ireo namany hafa. Araka amin'ny fanadihadiana sy ny antota taratasy naty tonga teto amin'ny fampanaovana dia reto avy ny loham-piampangana izay anenjehana azy ireo. Voalohany amin'izany ny fitolokononana sy fanomanana hetsika fanakorontanana ny filaminam-bahoaka mba hatongavana amin'ny famonoana tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena sy fifamonoana amin'ny samy malagasy. Eno ka izay voatondro fahaizana andiny fa 7 andalana voalohany 7 andalana fahatelo ny fehezan-dalàna famaizana. Ao ihany koa ny fanaparitahana vaovao tsy marina entina anakorontanana ny saim-bahoaka. Eno ka izay voatondro fahaizana andiny fahatelo andalana voalohany ny lalàna 914 720 mifehy ny serasera amin'ny hainy vakijery. Ary farany ny fidirana sy famoronana fikambanan'olona mpanao ratsy entina anatanterahana ireo eloka voalaza rehetra etsy ambony izay voatondro fahaizana andiny fa 5 ny fehezan-dalàna famaizana. Rehefa natao ny fanadihadiana teo anatrehan'ny mpitsaram-panao famotorana dia hita fa nisy ny vesatra izay nianjady tamin'ireo voapanga. Anisan'izany ny fifampiresana amin'ny hafatra amin'ny alalan'ny WhatsApp, ny fanomanana sy fikonokononana hetsika fanakorontanana filaminam-bahoaka. Tafiditra anatin'izany ny fikasana anao fanambarana maro samihafa. Misy ihany koa ny fampiasana pseudo izay ifaneraserana sy ifandraisana amin'ireo olona izay tsy eto toerana. Misy ny fanaovana fivoriana tsokosoko amin'ny toerana maro eto amin'ny faritanina Antananarivo. Anisan'izany ny ilay toerana efa voalaza tamin'ny valandresaka teo aloha izay nataon'ny tonimpampan'olalàna. Misy ihany koa ny fanomanana tetika sy paikady androdanana ny rafi-panjakana izay misy ankehitriny. Ankoatr'ireo rehetra ireo dia hita tao amin'ny biraon'ny voapanga ihany koa ny ampahany amin'ireo volabe izay hozaraina anatanterahana ireo zavatra voalaza rehetra etsy ambony. Misy ampahany hita tao anatin'ny fiaran'ny ray amin'ireo voapanga ary voarakitra ao anatin'ny findayan'ny ray amin'izy ireo volabe efa nozaraina mialoha. Marihana moa fa vola malagasy sy vola vahiny euro ireo vola hita sy naparitaka rehetra ireo. Rehefa natao ary ny famotorana ny voapanga tsirairay mahakasika ireo pirofo hita rehetra ireo dia ny fanipaka tanteraka ny valitenin'izy ireo. Noho ireo vesatra voalaza etsy ambony ireo dia nanapa-kevitra ny mpitsaram-panao famotorana ny ampiditra amponja eny amin'ny fonjaben'ny Tsiafa anirakotoniaina Iva Maurice ary ampiditra amponja eny amin'ny fonjana Tanimoro any Rabary Andrianiana Paul mandrapatonga ny fitoam-pitsarana azy ireo. Ary ny amoaka didy fampisamborana ireo rehetra voakasika izao raharaha izao kanefa tsy nentina teto anivon'ny fitsarana. Eto dia manararoatra mitondra fanazavana mikasika ilay resabe izay mandeha ny anivon'ny tambazotra tserasera izay milaza fa misy ny fanakatonana ny fiangonana Home Church. Mandiso tanteraka izany izay eto amin'ny fampanoavana ary manamafy fa ny amfiteatra Arena no nakatona fa tsy ny fiangonana Home Church. Noho izany ny fiangonana Home Church dia afaka manatanteraka fanompopo ivavahana amin'ny toerana rehetra izay mety aminy. Koa entanina trano ny tsiraray mba tsy hanaparitaka vaovao tsy marina sy tsy voaporofo.